Fambola eo amin'izay tontolon'ny baolina kitra izay ihany ho an'ny Ligue 2 kosa indray izy ity dia Notanterahana tany Carion omaly sabotsy ny ampahefa-dalana eo amin'izay fiadiana ny tompondakan'Analamanga izay eo amin'ny sokajy Ligue 2 izay. L'équipe kitra afosa junior tana knapsa sport tana ary ny Jupiter notafita amin'ny dinga manasa-dala ny fiadiana ny tompondakan'Analamanga taranja baolina kitra sokajy Ligue 2 taorin'ny ampahefa-dalana natao tany Carion ny sabotsy teo amin'ny lalao voalohany aloha dia resin'ny kitra tamin'ny saharaino ohatra ny ekipa ny TMK tamin'ny alalan'ny penalty natafidiran'ny ekipa nalasora io baolina tokana io. Minitra ny alohan'io penalty nitondra ny fandreseny io anefa dia efa nahazo penalty ihany ny ekipa ny kitra saingy tsy tafiditra. Nanarak'izay dia nomotsan'ny ekipa ny fosa junior tana tamin'ny isa 7-0 ny ekipa ny Scorpion FC avetsy Tanjombato. Ankoatr'izay dia tany amin'ny fanalavam-potoana vao nivoaka mpandresy tamin'ny isa 1 ohatra ny ekipa ny knapsa sport tana nanoloana ny ekipa ny USAVA. Niady hatramin'ny farany ity lalao ampahefa-dalana fahatelo ity. Ny kofran Notanterahana tendry tany amin'ny minitra fahenina amby folo amby zato no nanisy ny elanelana ho an'ny rotota tamin'ity fionana ity. Olha saca ele, foi nisso né? Cadê o tiri? Olha que vai, cadê isso? Akali sang. Bisa atrás ele sih. Ary farany dia tamin'ny isa 2 ohatra nandavon'ny ekipa ny Jupiter ny ekipa ny Étoile Bleue. Izy oso no nanokatra an'isa ho an'ny Jupiter rehefa nanaraka ny dakan'ny jaune izay navototsy ny mpianto-tsatokazo teo amin'ny fizaram-potoana voalohany. Raha iry kosa ny nanampy ny isa 2 tany amin'ny minitra fahasivy-fitopolo ho an'ny Jupiter. Ny alahady 18 Jona izao moa nafantatra fa hanaovana ny manasa-dalana amin'ity fifaninanana ho an'ny sokajy Ligue 2 eto Analamanga ity ka ahafantarana ireo ekipa roa voalohany hiakatra sokajy diviziona voalohany amin'ny top lalaovana manaraka. Ny talata atoandro izao moa no hanaovana ny antsapaka